Raha nytaniana ny tsirairay ny amin'ny hoe maha kristianina na tsy azy dia azo antoka fa ny 700 dia hamaly tsy am'salasalana fa kristianina. Inona tokoa nefa moa ny mampiavaka ny milaza ho kristianina sy ny tena kristianina ankehitriny, satria na ny fomba fanao na ny fisainana dia tsy misy mahasamihafa azy. Anio anefa isika dia hamantatra toetra iray anisan'ny hamantarana fa tena kristianina ny olona. Ho an'ny maro hono dia fetiny lainga ny voalohan'ny volana aprily, ary tsy vitsy ireo te hanamarika izany ka mitantara atsanga tsy hamanorana, karazan-dainga samihafa amin'ny namany sy ny manodidina azy. Kristianina nefa dia maninona nefa moa lainga kely iny? Tsy fahotana mihitsy kosa angamba izany misy aza moa indraindray milaza mihitsy hoe lainga masina, nefa dia mazava ny tenin'Andriamanitra fa halan'Andriamanitra ny lainga araka ny voasoratra amin'ny ohabolana 9:7. Noho izany dia tsy sitrak'Andriamanitra ny lainga ninninona endrika isehony. Na tsy voalohan'ny volana aprily aza nefa moa dia ao ireo kristianina no efa tena malama vavany amin'ny lainga. Hita matetika ny fanao rehefa eny ambony fiara eny ka tratra ny embouteillage ny amin'ny hoe efa eto an-tanana reniny, nefa dia mbola ao be horirika soamantsara. Ao ny mandainga rehefa misy tsy mety natao satria manana ny antony manokana hono, saingy ho an'ny tena kristianina dia tsy tokony ao anatin'ny fiainany intsony mihitsy ny mandainga. Araka ny voasoratra hoe aza mifandainga ianareo fa efa narianareo ny toetra talomba amin'ny asany, ao amin'ny Kolosianina 3:7. Ny zava-misy ankehitriny na eny anivon'ireo trano fivavahana maro aza dia efa tafiditra ny lainga noho ny antony maro. Betsaka ny kristianina no tsy mahalala fa halan'Andriamanitra ny lainga ka tsy tokony hivazivaziana. Tsy mahagaga moa satria vitsy ireo samy laza ny mahafahotana ny lainga. Misy ihany koa ireo tsy samandainga, saingy ao anatin'ny trano fivavahana ary ny alahady ihany, fa vantany vao mivoaka sy mandritry ny herinandro dia efa zatra amin'ny lainga ny vava ka tsy mahasadaikatra azy ireo intsony. Tsy azo adinoina nefa fa na aiza ny tsirairay dia ren'Andriamanitra sitany ny fihetsika rehetra, ary na ny fisainana lalin'ny fo vao mamoron-dainga fotsiny aza dia efa tsikariny sahady. Andriamanitra mamindra fo nefa izy, ka raha te hiala amin'ny lainga ny tsirairay dia mamindra fo izy rehefa miakeloka sy manapa-kevitra hiala amin'izany. Jesosy Kristy indray avy eo no manao ny asa rehetra sy mampatsiahy ny tsirairay sy hiverina amin'ny lainga intsony amin'ny alalan'ny fanahiny masina. Araka ny voasoratra hoe esoriny lainga ka samy milaza ny marina amin'ny namany avy ianareo.